Angastrana hatrany ianao tompoko vavy sy tompoko lansafidy ny fahitalavitra matv amin'izao arivariva zao tsy diso ianao fa atao anatin'ny fandarana mahery izay hanomezana antsika ny vaovao misongadina eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindra fa tamin'ity farany herinandro ity hoentsika manomboka ny fandarana ary dia eo amin'ny sehatry ny baolina kitra no tanterahana itolakandro io tetsy amin'ny kianjana Alarobia ny dinga manasadalana amin'ny fiadinana amboarany ligna Nalamanga taranja baolina kitra tompolalaovana 12 na ny Coupe de la Ligue 2016 ity manasadalana ity izay voaterina emitratrany no ny olana eo amin'ny kianja ilalaovana sy ny fetrahan'ireo ekipa sasany ny fifaninanana nasionaly tamin'ny fiafaran'ny taona 12 iny fantatrary fa ny ekipa ny Edgeco Plus sy ny ekipa ny Cospen na ny Police Pyrénées no tafita amin'ny famaranana. Ny ekipan'ny Cospen sy ny Edgeco Plus no tafita amin'ny famaranana ny fiadina ny amboaran'ny ligna Nalamanga taranja baolina kitra taona 12 na ny Coupe de la Ligue 2016 izany dia ataoriny manasadalana natao itolakandro io tetsy amin'ny kianjana Alarobia. Teo amin'ny lalao voalohany aloha dia tamin'ny alalan'ny fandakana tiro but 4-3 no nivoahan'ny ekipan'ny Police Pyrénées ho mpandresina anoloanan'ny ekipan'ny Cosfa rehefa nisaraka ady sahala aotranoatra ny rotota nandritra ny 20 minitra. Anem lá licença. Fanatena, manga fanatena. Tia. Smart. Le. Jetzt geht es. Nanarak'izay dia tany amin'ny fanalavam-potoana ihany koa vao nivoaka ho mpandresy tamin'ny isa 3-0 nanoloana ny Iuska Foot ny ekipan'ny Edgeco Plus teo amin'ny akatiky ny famaranana faharoa. Nisaraka ady sahala 2-1 rotota teo amin'ny 90 minitra ara-dalàna. Ny ekipan'ny Edgeco Plus nanokatra ny isa tamin'ny alalan'ny Milor teo amin'ny minitra 70. Tany amin'ny minitra faran'ny feptaona ara-dalàna kosa vao nanasahala ny isa ny ekipan'ny Commune tamin'ny alalan'ny Hiery. Somary nitaky ihany ny avizanana ho an'ny Iuska Foot teo amin'ny fanalavam-potoana ka tsy navita namaly ny fanafinana totoafy nataon'ny Edgeco Plus itsony izy ireo. Napiditra sesy ny baolina faharoa sy fahatelo ary Ediky Elsibela teo amin'ny minitra 7 sy minitra 20. Fantatra fa ny Alarobia tolakandro zao no nanatanterahana ny famaranan'ity Coupe de la Ligue 2016 ity eny amin'ny kianjana Alarobia ihany.